Miarabatsika rehetrarehetra mpiretan-drazana ilaila moa tsy nitafatafa zao fotoana ahafahantsika mifampiresaka indray. Tatoato nanjaka ary miverimberina nitrangana tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena izay efa tsy tako afenina intsony efa irahantsika mahita izy io ka na tiana na tsy tiana zany tsy maintsy miteny ny tena ary rehefa misy nitranga ohatran'io dia tsy maintsy miverina amin'ny tompon'andraikitra ihany koa ny afatra zay alefa mba samy miara-mitsakotsako ny tsirairay. Tena marina efa lasa lavitra ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity ary saika isan'andro isika zany maheno resaka von'olona eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany rehetra izany no ahafahantsika mandrefy ny firenentsika hoe aiza ho aiza no misy atsika, hoe tena miroso any amin'ny fampandrosoana ve sa tena miverina any amin'ny tany tsy misy fanjakana. Raha izao no zavatra hitatsika. Ny firenena anankiray zany rehefa matanjaka na ny firenena zay mandroso dia sarobidy ny aina. Na ny malagasy ihany mahafantatra an'izany hoe sarobidy ny aina, lay tokana ny aina. Nefa zavatra tsikaritra eto Madagasikara amintsika miresaka izao dia efa tsy misy vidiny intsony ny ain'ny malagasy. Tena efa tsy misy dikany intsony zany raha ny mpiray-tanindrazana izany. Tsy tranga anankiray ty resaka tsika mahita hoe nisy famonoana olona zay hitantsika teo na kidnapping nilazana azy na takalonaina na vono efa nomanina mialoha fa ny zavatra tsikaritra efa tsy io ny ka zay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena fa saika isan-kerinandro mahita an'io zany tsika eto Madagasikara. Misy ny tifitra ary, misy ny tifitra cash point aty, misy ny sakana ary, misy famonoana olona. Raha tsy ilaza antsika tany Mahajanga eo amin'ny 100 metatra miala ny tobin'ny gendarmerie pirenena nahitana fitofiran'olona hatreto mbola tsy misy pista mazava mahakasika an'izay von'olona natao ankitsirano izay. Zay zany tranga anankiray zay lazaiko amin'ny tany zay nahavoafidy ahy. Fa nahita antsika farany teo tany Anjozorobe zay nahitana olona 5 ny vonoana ankitsirano zao. Dia ny zavatra mipetraka dia zao hoe tena mbola misy valeur ny ain'ny malagasy. Ka eto zany manafatra amin'ny tompon'andraikitra voalohany dia ny filoham-pirenena satria izy ny lehibe ny folo alin-dahy. Izy any raha teo koa no miahy ny fiarovam-pirenena, eo ny gendarmerie pirenena ao anatin'izay. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia mifampitohy satria raha ohatra ka firenena vanona ka misy filoham-pirenena vonona sy vanona no mitondra dia mazava ho azy tsy mandehandeha ho azy zavatra mitovy amin'izao ary zavatra mety antisipena. Io faritra Anjozorobe, Ankazobe, Tsaratanàna, ireo toerana ireo zany efa miverimberina ny trangana resaka io kidnapping io zany. Lasa efa fivelomany jiolahy. Zay no azo ilazana azy satria vola be ny takalo zay tadiavin'izy ireo. Miverimberina izy io. Dia io faritra telo ve dia tsy ho voafehy. Betsaka ireo raha tsy diso généraux généraly eto Madagasikara any amin'ny 49 efa tany tsy miady Madagasikara fantatra. Dikan'izay betsaka no mahavita, betsaka ihany koa no olona zay tokony afaka mipetraka amin'ny toerana anankiray rehefa tsy mahomby ny anankiray tokony soloina. Io zany raha ohatra ka firenena raha ohatra ka filoham-pirenena zany hoe mahavita manara-maso ny zavatra rehetra mipetraka eto amin'ny firenena dia mazava ho azy tsy tara izy manala ny tompon'andraikitra, na tompon'andraikitra any an-toerana na ny tompon'andraikitra aty amin'ny fanjakana foibe. Tsy naheno hatreto limogeage amin'ireo toerana ireo zay nabaribary fa matoa misy izao tranga izao tsy afa miala ny fiarovam-pirenena, tsy afa miala ny gendarmerie pirenena. Dia dikan'izay tokony maheno tsika zany fanesorana olona mivantana. Eto tsy hanavana nizaniza na ministra io na ireo komande zay mipetraka amin'ny toerana io mba hisiany fifaninanana amin'ny samy reo na généraux na reo officier
zay tokony a mety mahatazona ny toerana io fa ny zavatra misy eto a tsisy fitenena tsisy fanatsarana fa nitatsika ny olona zay tsy mahavita ny asany ray amintsika eto a no amena toerana hafa zay tsaratsara ny teo taloha zay no zavatra misy tsy voasambany zao a fa namemy tamin'ny mandat voalohany teo ka eto ity zavatra ty zany a dia anaovana antsoavo aminao Andriamatao filoha fa efa tsy misy dikany intsony a ny aindra malagasy ka raisonareo ny andraikitra tandrify anareo fa tsy hoe rehefa ny mpanohitra no manao ny tsy mety a hitanao fa tena misy vokany ny asan'ny tafika sy ny gendarmerie-pirenena ary ny inona moa ty ny police-pirenena koa anatin'izay a hitanao miasa ary haingana ary efikasy fa nefa i vahoaka zay samborinareo ireo vahoaka zay pretinareo rehefa misy ilana azy a ireo no mandoany karamanareo any karamanareo ny aloha no ny antony amongorana ny zavatra tsy manjary zavatra ratsy amin'ity firenena ity zao jolay manao défi aminareo tsisy zavatra vitanareo tsy mahavita miaro anareo a fa rehefa misy a ny faty a ain'olona very a mitsangana anareo a manao fanambarana iombonana anareo a tena marina raha sainy filoham-pirenena tokony manala anareo avy atrany amin'ny toerana zay misy anareo raha zao ny filoham-pirenena teo a sy niandry aho 24 heures fa tonga dia nesorona amin'ny toeranareo ianareo zay tomponaraikitra ambony a amin'ity fitazomana an'ity resaka fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana efa miverimberina io ka anakefatra io a fa za matoky isan'andro tsy maintsy misy trangana von'olona eto amin'ity firenena ity inona mba fandraisana andraikitra raisinao Andriamatao filoha manoloana n'io zavatra io nisy tsy ahy zao mampatsiahy ihany tsy hoe mamotafotamandry fa mampatsiahy antsika fa tena efa tsisy vidiny ny antsika malagasy reny famonoana ro tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena zay tsy classé sans suite tsisy efa fanazavana fotsiny dia efa ampy tsy misy fanadedina hoe maropototra anamarinanao fa hoe tena nisy atrangana asanjolay marina vitandregny ampiasa-panjakana ambony mangina tsisy tohiny amin'izao ray zay natadidy anareo tamin'ny fotoanany mpianatra zay maty tao anatin'ny Sainte Université tsy mitazo arma tsy mitazona vato tsy mitazona antsy inona nambaran'ny ministra tamin'izany tamin'ny fotoany androny lalatina hoe tifidanitra hono zaza maty ao anatin'ny Sainte Université mitaky ny boursany maty voatifitra dia hoe na voafehy tifidanitra na voafehy zany no ahafahantsika milaza fa hoe tsy misy fotony ary tsy misy dikany zany fofokainandra malagasy zany nefa raha tokony ho izy ny ainy malagasy anankiray tokony ho lafo vidy ary tsy tokony haneky an'izany ny mpiray tanyrazana rehetrarehetra ka izay no mahatonga anahy ny filoham-pirenena eto hoe ianao no rangory fototry ny tsy filaminana eto amin'ny firenena tsy ahafahanao milaza an'ireo olo reo mivantana hoe esory ny olona tsy mahavita ny andraikitra eto amin'ity firenena ity fa miverimberina matetika ty zavatra ty nefa tsisy zavatra miova eto tsy sahinareo no mandray fanapahan-kevitra amin'ny fanandrify amin'izay fa dia takotakomanao efa tsy tako afenina intsony ity zavatra ity ka eto moa zany mampatsiahy ianareo tompon'andraikitra ary tokony atsapatena koa ianareo rehefa tsy mahomby tsy mahafehy ny asanareo mametra fialana fa ny firenena efa latsaka ankaterena amin'izao asa tsy misy io nefa famonona malagasy io ny tsy fisian'ny asa dia efa famonona ny mpiray-tanindrazana satria hivelona amin'inona izy ny filoham-pirenena manana endamiteny ny gouvernementa manana endamiteny ny solombavamboaka manana an'izany ny sénat manana an'izany fa ireo vahoaka reo manana inona fianarana andoavam-bola ny any amin'ny fitsaboana andoavam-bola ny lalana ratsy ny toerana tsisy fanampiana ho an'ireo vahoaka madinika ireo dikany efa famonona azy zany tsy miandry an'ity resaka tahaka ity foana tsika voameritreritra mamono vahoaka fa rehefa tsy tafarina ny firenena latsaka ankaterena ny firenena tsy misy asa miforona ao maty mosary ireo vahoaka ireo efa famonona azy zany ka andraikitra ny mpitondra zany ka rehefa tsy afaka dia mitsotra hoe tsy afaka tsy mandeha ty raharaha ty mametra-pialana ny vahaolana zay ekeny maro zay ary tsy misy andany zany eto efa tsisy zavatra mandeha eto iny ny PG farany teo nafahantsika mandrefy fa hoe hiena ny tetibolam-panjaka tsy politika amin'ny fitsitsiana fa tsy fananam-bola hoentin'ny fanjakana manatanteraka fampandrosoana amin'ity firenena ity angah misy miteny eto
angamba misy mahatsakaritra an'izany reo namana zay ao anatin'ny fitondrana hoe tena marina fa tsy mety tokoa izy ity, inona ny tokony mampihena ny tetibola zay hoentina manatanteraka ny politique générale de l'État. Dikan'izay tsy manam-bola. Ianareo zay neverina hoe nisy vola maromaro teo tamin'ny mandat voalohany tsy zavatra vita tamin'ity firenena ity. Vao maika nahena izy io. Tsy hoe nahena no ny antony hoe fiafiana irosona amin'ny fampandrosoana fa amin'ny alalan'ny tsy fananam-bola. Zany hoe tsy ho afaka atsika ijalijaly ny teo aloha zany ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Ka afatra apetraka aminao zany Andriamanitra filoha, raiso ny andraikitra, aza menatra, aza matahotra, esory ny tompony andraikitra tsy mahavita ny asany fa mijaly loatra mivoaka malagasy. Efa tsy mihinana tsara anao, efa tsy matory tsara anao, dia mbola itebiteby lava koa amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ka izay no itadiavana mpitondra sahy, mpitondra mijoro ary tsy misangisangy manoloana ny mpiasam-panjakana ambony, tompony andraikitra ambony zay tsy mahavita ny adidy zay apetraka aminy. Ka izay angambany no afatra zay lazaiko androany fa efa tena tsy mety intsony ny mahita malagasy maty amin'ny tsisy antony. Isan'andro misy voatafika, isan'andro misy maty amin'ny tsisy antony. Tsisy antony satria raha misy antony io fanjakana no manao azy amin'ny alalan'ny fitsarana izany, amin'ny alalan'ny fahitana amin'ny légitime défense, zay no antony mety ahafaty n'olona anankiray na ny mpitandro filaminana manao ny asany, zay no misy antony ny fahafatesany pretendrazana. Fa tsy ianao manao ny asanao, anao an-tranonao mipetraka ao, misy olona mamono nefa rehefa aveo tsy fantatra ny toyny ny akamaroany ireo fahafatesana tranga fahafatesana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dikan'izay zany mora vidy ny aitsika tsy misy dikany ny hainy malagasy manginy fotsiny ireo tsy fananana asa sy ny fijaliana maro isan-karazany misy amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka izay no afatra apetrako aminao Andriamanitra filoha, raiso ny andraikitrao, manana efa taona mahery ianao ahafahanao miregle an'ity problème n'ity malagasy ity. Saotra tompoko.